Manapaka ampotsika mandrakariva ny fahasoavana, ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesoa Kristy Tompontsika. Mibanjina aloha hevitra vaovao tsika ry havana manao hoe mifampahery ny mpino. Ny teny hoe mifampahery dia amin'ny endrika mpifanao, zany hoe ny andany no mampahery, ny andany ihany koa mampahery. Zany hoe ny olona rotota, ny kristianina samy kristianina dia mifampahery avokoa. Nahoana moa isika no mifampahery? Mifampahery ny kristianina rehefa tojo olana. Mifampahery ny kristianina eo anatrehan'ny zavatsarotra. Dia eto zany tsy misy hoe ny ankiray ihany no mampahery, fa miaraka mifampahery. Rehefa miatrika zavatsarotra dia mifampahery ny kristianina. Zavatra anankiray mampieritreritra mantsy ry havana amin'izao vanim-potoana iainantsika izao dia manomboka efa miova tsikelikely ny fiainan'ny zanak'olombelona. Satria nahoana tamin'ity taona 2022 ity zao ny telma dia niova hiasa. Ary ny fanalavana ny asa iny dia hiasarotra ny fiainany. Fa ao anatin'izany koa nefa tsy mipetra-potsiny isika, fa mila miasa. Tsy hoe hiasarotra ny fiainana dia mijanona fotsiny amin'izao. Fa mila miasa isika, zany no hifampaherezana indrindra. Ao anatin'izao ivolana isika zany dia miresaka ny amin'izay hoe mifampahery ny mpino. Ny Samoela faharoa toko 10, ny 2:12 no hanompanantsika ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny ity Samoela faharoa toko 10 ny 2:12. Andehantsika hiaraka hamaky izany tenin'Andriamanitra izany manao hoe Mahereza ka aoka hitombandahy isika ho amin'ny firenentsika sy ny tanànan'Andriamanitsika, ary aoka Jehovah hanao izay sitrapony. Io 2:12 no hanompanantsika ny hafatra andraisantsika fampaherezana. Fa rehefa mijery ny tantaran'i Davida sika ry havana, satria tafiditra ao anatin'ny vondro tantaran'i Davida, mbola tao anatin'ny fanjakan'i Davida, izao soratra masina izao no nitranga inona zavatra ny ainan'i Davida. I Davida nandritra ny androm-piainany manontolo, marina hoe tian'Andriamanitra izy, nofidian'Andriamanitra izy. Fa nisedra olana mandrakariva, fony izy mbola mpiandrondro dia efa nifanandrina tamin'ny liona. Vao notendrehina teo amin'ny fanjakana izy dia nifanehitra tamin'ny Goliata. Ary tao anatin'izany ihany koa Saoly dia nitsangana ho fahavalony ary aza dinoina. Fa nanjanany naterana aza dia nanangam-pahavalo an'i Saoly. Ireo manodidina azy dia nitsangana ho fahavalo, zany hoe olana mandrakariva natrehan'ny Saoly. Ny fanjakan'i Saoly dia lasa sahanady, ny fanjakan'i Davida dia lasa sahanady. Ary eto amin'izao soratra masina izao ty perikopa ity, i Joaba ilay mpitaritafika, rehefa mamaky ny toy ny tantara isika amin'ny Samoela faharoa ity, ka i Joaba ity koa ne ka niketriketrika seza teo anatrehan'i Davida, ary natahotra Davida teo anatrehan'izany. Tao anatin'izany indrindra no nanehony ny fahatokinan'Andriamanitra. Ary zany ry havana ny fampiherezana dia ny etepem-dohanany amin'ny hoe ao anatin'ny olana izay mitranga indrindra no hanehoana ny fahatokitsika an'Andriamanitra. Ary arakaraky ny hiatrehana olana no mahamafy ny finoana. Andenga alaitsika saratsaina hoe zanakao voateraka dia pitrona ho isan'andro, pitrona isan'andro. Afaka 10 volana iny ny tombo 10 kilao dia pitrona zakanao. Fa na 100 kilao ngeda be azy iny mbola zakanao ihany. Zany hoe arakaraky ny hiatrehanao ny olana no mahamafy anao ihany koa. Fa matetika ny kristianina milefa olana, mitsaoka olana ny kristianina, manao mitady malemy anao renam-pangady, ary tsy magaga rehefa tratra ny fizahanttoetra dia malemy, mora mivily. Fa zao soratra masina izao ry havana dia hitarihana ny saintsika. Hitarihana ny saintsika ny zavatra nahazo an'i Davida, olana mandrakariva. Raha amin'izao vanim-potoana ainantsika izao zany no misy an'i Davida dia mety anontany Davida hoe zakanao nga ny zakako, satria olana mandrakariva ny natrehany. Fa zany indrindra no ifampaherezana ry havana avy amin'izao tenin'Andriamanitra izao ny amin'ity anio ity. Raha ity perikopa manodidina antsika ity ny jerena dia zao: rehefa maty ny mpanjakan'ny Amona, ny taranaky Amona, zany hoe ilay mpanjaka izay teo akaikin'i Davida, ilay firenena manodidina an'i Davida, dia hanaona zana no nandimby. Dia nandeha Davida fomba mampanao zany, mandeha mamangy, mandeha mitsapa alahelo.
fa rehefa nandeha nitsapa alahelo ilay olona nandeha nitsapa alahelo indray no nalan'ireo baraka no lazainy fa olona hitsikilo nalany baraka narata ny masony ilany zay ny voalaza eo amin'ny andininy eo aloha eo no tatahany ny patalohany no dia mipataloha zany ty mpamangy ty mamperitreritra zany i olona anaovanao soa ampaherezinao indray no mivadika ary eto koa dia mamperitreritra satria ny fahavalon'ny Davida dia tao anatiny zany eo anatin'ny fianakaviana fa nisy koa ny avy nivelany zay isarena ny saitsika zany hoe indraindray tsika diso fahavalo ny nivelany ihany ny fahavalo fa ny ao anatiny koa meritrereta fa misy manivaka ao fa zay entina hifampahirezana ry havana dia zao eo anatrehan'ny olana zay mitranga ny fanalahidy zay etrehana ny olana dia zao mahaiza miatrika mpifaliana mahaiza miatrika mpifaliana ny olana zay mitranga zay ny hita amin'ny andininy 12 hoe Mahereza ary aoka hitombandahy ho an'ny firenentsika sy ny tanànan'Andriamanitra isika mahaiza miatrika mpifaliana zany hoe lay teny hoe Mahereza ary dia tena maneho mihitsy hoe aoka ianao ho mafy aoka ianao tsy ho kivy manoloana ny olana zay mitranga eo amin'ny fiainanao mijoroa tena lehilahy zay no hevitra io teny io eo aloha mantsy izy rehefa nitranga ny olana dia tena nanana paikady mihitsy izy etrehina an'izany olana zany nifidy olona izy nandahatra olona izy ary tao anatin'izany dia tena naka olona izy hiara-iasa taminy ny fanohana izy satria hoe raha resy aho dia ianao manampy ahy raha resy aho dia ampianao tena ilaina zany ny fifanampiana amin'ny samy kristianina ary teolojianina ray ry havana atao hoe Bonhoeffer tamin'ny andro Hitler dia nanamarika mihitsy zao hoe ny kristianina ozy dia tsy velona raha tsy velona ho an'ny hafa tsy kristianina ny kristianina raha tsy velona ho an'ny hafa ary tsy fiangonana ny fiangonana raha tsy velona ho an'ny hafa ilaina no manana paikady mazava ilaina ny mifanampy satria ambaran'ny soratra masina hoe ny fahaiza mandamina no entina miady fa ao anatin'izany indrindra dia zao ilaina ny miatrika mpifaliana ny olana izay mitranga Mahereza ary aoka hitombandahy zany aoka tanjaka aoka ho faly aoka hery aoka hitombo hery sika manoloana ny olana aoka hitombo heram-panahy isika eo ampiatrehana ny olana ny saina ny vatana ny fanahy dia mila mahery mandrakariva misy ry havana karazan'olona rehefa miatrika olana dia tonga dia ny eo an-tsaina avy hatrany dia hoe sao dia maty any tsy vitako zany raha misy zavatra anankiray natrangan-javatra anankiray atrehany dia misy tonga dia miteny mihitsy hoe asa raharary indray amin'io misy maniry harary vao hiatrika zavatra tonga dia malemy avy hatrany izy zany ve ho vity sy ny sisa eto anefa dia zao tena mametraka tanjona mihitsy tsy hoe ahery fotsiny fa miady ho an'ny taranaka miady ho an'ny firenena masina zany hoe ady ara-panahy ady ho amin'ny fahamasina no hiteto ao anatin'izany ry havana dia zao mila mahay miatrika olana mpifaliana isika andeha andray ohatra mazava tsika ao anatin'ny tokantrano hoe tsy misy afa-tsy ronanana ny loka ataovy ampifaliana fa io no misy fa matetika mantsy dia zao indrindra ny ankizy io ve loka sady efa tsy mitady vola izy mbola tsy mitetikanana izy mbola midongy ihany koa mahaiza miatrika mpifaliana ny olana zay mitranga fa ninonina zavatra mitranga dia ekeo ataovy amin'ny fifaliana fa tsy midongy andeha andray ohatra anankiray fotsiny rehefa miady mivady ao an-trano tonga dia raiso ny antsy atao inona antsy mandehana mitetikanana dia teteo ny ovy dia sady miry ianao hoe faly dia faly sady mamosy ovy zany ny kristianina etreo ampifaliana ny olana fa tsy ianao indray ny andeha ho kivy meloha aza manaiky resy ry havana fa rehefa manana fifaliana ianao epetrehana ny olana dia tafavoaka ianao fa ny faharoa dia zao anisan'ny anankiray lalana etrehana ny olana zay tory lalana dia zao matokian'Andriamanitra ny tapany faharoa amin'ny andininy 12 dia zao manao hoe aoka Jehovah hanao izay sitrapony
Zany hoe ao ambadika io zany dia zao: Jehovah no miasa, izy no mahatanteraka, izy no mahita izay tsara sy mahasoa atsika ka hakasitrahany atsika. Zany hoe Andriamanitra no manampy atsika, Andriamanitra no mahatanteraka ny fikasana rehetra, ary izy no mahita ny mahasoa ny olona. Ao anatin'izany ry havana dia zao: tsy hoe tsy ilaina akory ny mamolavola hevitra. Miaramila Joab, nanana planina izy etrehina ny fahavalo, ny fanohana izy, fa zava-poana zany rehetrarehetra zany raha tsy miaraka amin'Andriamanitra, amin'ny fahatokinan'Andriamanitra, ilay Andriamanitra izay mahita ny mahasoa atsika. Mety hisy fotoantsika ry havana tojo tsy fahombiazana, tadidio fa sitrapon'Andriamanitra zany. Mety hisy fotoantsika mety ahita fahombiazana, efa sitrapon'Andriamanitra ihany koa zany. Fa ny takiana amintsika dia zao: ny fahaizana manetry tena manoloana ny sitrapon'Andriamanitra, ary eo ihany koa ny fahatokinan'Andriamanitra amin'ny fihetrehana ny olana izay mitranga. Ilaina ho ihany manana drafitra, ilaina ny manana ny fomba hoentina miady. Saingy izao, ny tena tsara dia ny fanakinana ny fiainantsika eo ambanin'ny drafitr'Andriamanitra. Ambaran'ny soratra masina mandrakariva ry havana ny oabolana 5:17 manao hoe: ankino amin'i Jehovah ny asanao, fa ataony tanteraka izany. Ny fon'ny olona mihevitra tsara ny aleny, fa Jehovah no mahalavorary ny dieny. 7:20 ao amin'ny oabolana 5:12 ihany zany. Fa misy fotoantsika indraindray manao tahaka an'ilay amin'ny Jakoba 4:17. Anio zahay na rapitsy dia andeha ho any ananina, dia hivarotra dia azo tombony dia sy ny sisa. Fa tsy fantatsika hoe Andriamanitra ane manana ny fomba fiheverantsika. Ao anatin'izany dia zao: mila mahatoky an'Andriamanitra isika, manorina ny finoana eo anatrehan'Andriamanitra. Ry kristianina havana, raha tojo olana isika, raha ny fiainana no jerentsika, raha ny fiainana no hitanindrehantsika, dia mbola ho kivy ihany isika. Raha tojo olana isika, raha mbola olona no ianteherana, dia ho kivy sy ho diso fanantenana isika, satria ny olona dia voafetra. Fa raha Andriamanitra no jerenao, dia ahery ianao ary andresy ianao. Tadidio fa ao amin'ny ady izay atrehanao sy ny olana izay mianjady aminao, dia ireny olana sy ady atrehanao ireny dia tsy natao ampitanondrika ianao, fa natao hitrakanao hitadiavana an'Andriamanitra. Raha tojo olana ianao dia aza mitanondrika, fa mitraka mijery miandrandra'Andriamanitra. Aoka Andriamanitra no tokonao, fa Andriamanitra dia mihaino vavaka. Jesosy Kristy dia niteny eo amin'ny Jaona 4:20 manao hoe: aza malahelo ny fonareo. Entina milaza izany fa Andriamanitra mahatsapa sy mahita ny olona atsika izy. Ka anatin'izany indrindra dia zao: ny finoanan'Andriamanitra no ataovy lehibe, satria ny olana izay atrehanao dia tsy lehibe noho ny Andriamanitra izay tompoinao. Eto am-pamaranana dia tsotra ny hafatra eo anatrehan'ny olana, ilaina ny fanohana, fa atreo am-pifaliana izany, ary mahatokian'Andriamanitra. Ho azy Andriamanitra irery ny voninahitra. Amen.